Anio alahady voalohan'ny volana aogositra iraika amby roapolo amby roa arivo ibanjinantsika ny lohahevitra vaovao amin'ity volana ity manao hoe miorena amin'ny asa tsara. Alahady fahasivy manaraka ny trinité anio. Alahady anatanterahany tetikasa mendrika ny vokatra. Alahady anohanantsika ihany koa ny fikambanan'ny vadin'ny mpitandrina. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany no tanterahintsika anio arahina fandraisana fanasan'ny tompo. Ny mitondra ny afatr'Andriamanitra anio dia ny ray aman-dren'ny mpitandrina Randrianarsoa Alain. Ny loholona sy ny diakona tompona anjaran'io kosa dia ny ao amin'ny sokajy antso. Ary ny mpitendry ny zava-maneno dia Andriamatoa Ravelson Nandrianina. Ho fanambaratsika ny finoantsika dia ny fanekam-pinoana apostolika laharana voalohany no omantsika. Ho an'izay rehetra eto, malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha hiara hideran'Andriamanitra isika ka ataontsika eo am-pitsanganana ny salamo 770. Aorian'izay dia ny laharan-kira 440 andiny voalohany sy faharoa no ataontsika ary tsy hipetraka isika raha tsy aorian'ny vavaka. Salamo 770. Amin'ny anaran'ny Tompo. Alleluia. Midera Jehova ry any an-danitra. Midera azy any ambony. Midera azy ry anjeliny rehetra. Midera azy ry mialamilany rehetra. Midera azy ry masoandro amam-bolana. Midera azy ry kintana mazava rehetra. Midera azy ry lanitry ny danitra. Ary anareo rano ambony lanitra. Aoka hidera ny anaran'i Jehova ireo, fa izy no nandidy dia ary ireo. Nampitoetra ireo mandrakizay tory izy, no mendalina ireo ka tsy mihoatra. Amen. Hira 440 andiny voalohany sy faharoa. Raha hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Midera, mankalaza manome voninahitra ny anaranao izahay, fa Andriamanitra lehibe ianao. Ianao ny tompony hery sy ny fahefana, mideranao izahay Jehova tompony maro. Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra miasa, Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, mendrika ho teraina indrindra.
manatrefeno anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Toy izao indray ry havana ny soratra masina manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika anio. Ny Tompo Andriamantsika dia ny Tompo iray ihany. Ka tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, sy ny fanahinao rehetra, sy ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Andeha ataontsika ny hira voatondro, ny hira laharana faharoa amby efapolo amby roanjato, andiny voalohany sy faharoa. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia tsy nahatanteraka izany isika. Koa aoka anatina ny Tompo isika hiaiky ny fahotantsika, ka hanaraka ao am-pontsika izao vavaka izao. Ray eo, miaiky ny fahotanay eto anatrehanao izahay. Tsy nanao izay tokony nataonay izahay, ary izay tsy tokony nataonay no nataonay. Tsy nitianao araka ny sitraponao izahay. Nitia olona, na zavatra, na asa mihoatra noho ny fitiavanay anao izahay. Mamindrafo aminay ray eo. Raiso ny fifonanay, raiso ny fonay Jesosy Kristy, diovy izahay. Avaozy izahay fanahy masino, mba ahefa araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Ry havana, raiso am-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ary ny famelan-keloka omen'ny Tompo atsika. Hoy ny Tompo, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Aza matahotra, minoho fotsiny ihany, izay mino ny zanaka ny manana ny fiainana. Mandrakizay, voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana,
sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny olona voavela eloko ary havana dia samy manambara ny finoany. Aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekem-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manera izao tontolo izao, dia ny fanekem-pinoana voalohany, ny fanekem-pinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any no haviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manera n'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Iroso amin'ny fotoana filazana ny raharahany fiangonana isika, manasa ny tompon'anjara hanatanteraka izany. Dia tonga eo amin'ny filazana ny raharahany fiangonana isika ry havana. Aorian'ireo filazana samihafa dia hanao ny tatitry ny vola ny ao amin'ny fandraharana ny vola. Ary aorian'izay dia hanao fanentanana eto ihany koa ny solotena avy eo amin'ny AFF. Ary aorian'izay dia isy ny fanentanana ara-pahasalamana. Ary dia indray mandeha ny mpitandrina no hanohy sy hamarana ny raharahan'ny fiangonana. Taratasy avy amin'ny FOIB FJKM. Noho ny amin'ny vanim-potoana lehibe izay holalovan'ny fiangonana misy antsika dia ny fanatrehana ny synode lehibe FJKM izay ho tanterahana any Sambava ny faha 1/10 ka hatramin'ny faha 8/10 aogositra ho avy izao dia mahatsiaro ny tenin'ny soratra masina manao hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo fa 7:3 dia miantso antsika araka izany isa-pitandremana ny isa-pianakaviana eny ny tsirairay
mba hitondram-bavaka izany fivoriana masina sy lehibe izany mba ho eo ambany ny fitarian'ny fanahy masina ka hototosa araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa. Fa hoy ny teny ambaran'ny soratra masina manao hoe ry rahalahy mivavao anay mba handehanan'ny tenin'ny tompo faingana ho fankalazana toy ny aminareo. Tesalonianina toko faharoa ny andininy ny toko fahatelo ny andininy voalohany. Avy amin'ny fikambanan'ny ivadina mpitandrina. Mba ho fanatanterahana ireo tetikasa fikambanana dia mangataka ny fiarah-miasa aminareo hanao ny varotra fromage izay ny alahady voalohan'ny volana aogositra anio izany ka ao tokotany andrefana any an-tanàna antsika rehetra handray anjara amin'izany. Avy amin'ny sampana fifoazana synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Hanatanteraka ny fankasitrahana ny Datotiana Ratsimamanga Tenarisoa Raymond Piandry mpitantsoratry ny vola SPS FIFA izy ireo ka dia mangataka ny fiarah-miasa amintsika ary dia nandefa valopy 5 ho an'ny fiangonana. Moatsika izay te hanay anjara amin'izany dia afaka manantona ao amin'ny fandrarana. Taratasy avy amin'ny sampana sekoly alahady Foibe. Mampatsiaro sy mampafantatra izay ry havana fa ireto misy daty maromaro izay tsara ho fantatritsika. Ny alakamisy fa 5 aogositra 2024 dia fanaterana ireo taratasy mpanadinana ao Ambomanga kely ivitoeran'ny synodam-paritany manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny atoandro. Ny sabotsy fa 7 aogositra dia fitsarana fanadinana ao amin'ny FJKM Andraisoro Kristi Feizoro manomboka amin'ny 7 maraina iantsona ireo mpampianatra amin'ny kilasy fahenina be ny fito be aratra ny fahafolo. Ary ny 13 fa 14 15 aogositra dia tafika masina any Ambainia faritra Imeriniarivo. Mbola maro koa ireo daty aorian'izay dia ho lazaina amintsika manaraka ihany. Ny andinindininy azontsika jerena ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny toby famonjena Mantasoa. Ho tanterahana ny 13 aogositra 2024 ho avy izao ny andron'ny toby famonjena Mantasoa koa antsoina itsika mpiandry sy mpiomana ary ny zanaky ny fifoazana rehetra amin'izany fotoana izany. Azontsika antonina ao amin'ny fandrarana ihany koa ny andinindininy mahakasika izay. Avy amin'ny sampana fifoazana. Fialenao anay ny manitsy sy mampatsiahy antsika anireto fotoana ireto ary miantso antsika hifanotrona. Amin'ny 13 aogositra dia andron'ny toby Mantasoa ary ny 20 ka hatramin'ny 20 aogositra kosa dia prébloqué ho an'ny mpiomana taona voalohany sy faharoa. Dia toy izany ihany koa ny andinindininy rehetra mahakasika izany dia azontsika antonina ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny fikambanan'ny mpitendry zava-maneno FIMPZ araka ny tapaka teo anivon'ny Foibe FJKM dia ho tanterahana any amin'ny Fianaratsoa ny fiaonam-ben'ny FIMPZ national FJKM ny alakamisy fa 7 septambra 2024 hatramin'ny alahady fa 12 septambra 2024. Koa noho izany dia miantso ny mpitendry rehetra ny mpikirakira fitaovana sonorisation, projection, antoko-pihira, mpanohana sy ny sakaiza rehetra ho tonga amin'izany fotoana izany. Ny Foibe FJKM ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana ny fitandremana betela vaovao ampanataovana an-tany marina ny komity dia faly manasa ny mpianakavy ny finoana hiaraka iombavaka sy ankalazan'Andriamanitra noho ny fandraisan-tanana Andrakotomalala fanjaniana Malalary Soa mpitandrina mianakavy sy noho ny famaranana ny 520 taona ny fiangonana ary
fitokanana ny tsangam-bato ny fahadimy ambinipolo taona. Zany dia tanterahana ny sabotsy fa 8 aogositra iarahana amin'ny foibe synodam-paritany sy ireo vahiny nasaina manomboka amin'ny 7 ora sasany, ary ny alahady fa 20 aogositra iarahan'ny reny fiangonana sy ny zanaka ampelezana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Avy amin'ny sampanasa asa fitorina filazantsara. Antsoina isika sampana rehetra manana anjara mitafika masina sy ekipa ary ny FF fa izy dinikasa ho tanterahana ny 7 aogositra 2024 amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny Akany. Dinikasa mikasika ny fanomanana mitafika masina ho tanterahan'ny fiangonana amin'ny volana oktobra ho avy zao. Efa nomena antsika ny torolalana fa amin'ny fotoana io no anangonana ny vinam-panatanterahana ireo ny volavolaintsika ary andravonana izay fitaovana ilaina sy ny budget tafika masina. Avy amin'ny sokajy mino. Isy ny fivoriana fanomanam-panahy anomanana ny asa koa dia antsoina ny mpikambana rehetra amin'ny sokajy mino ny sabotsy fa 7 aogositra 2024 ao amin'ny Akany Ralbera amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 1:20 ora. Avy amin'ny miasa fia. Ilazana ny mpikambana fa mianatra hira isika ny sabotsy fa 7 aogositra amin'ny 2 ora ao amin'ny ambonin'ny local scout. Avy amin'ny fifoazana ny mpiandry sy ny mpiomana dia iangaviana haharitra miandry hivory ao aorian'ny fanasan'ny tompo anio etsy ambanin'ny tohatra ny fotoana. Avy amin'ny afa. Antsoina ny sampana volana sy kintana STA afa STK ao amin'ny Akany ao aorian'ny fanampivavahana ho fandaminana ny tafika masina. Afa amin'ny afa ihany mitohy ny fampianarana anio miditra amin'ny 2 ny mpiandraikitra ary amin'ny 2 ora sasany kosa ny mpianatra. Ny toerana dia eto am-piangonana ihany. Avy amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra. Iangaviana mba hijanona ny mpampianatra ao aorian'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo fa misy ny fivoriana maika anio eo amin'ny vavahady atsimo ny fotoanantsika. Avy amin'ny atoko-pira mivadin'ny tafo mitohy hatrany ny fivoriana sy ny famerenan-kira ho fanomanana sy fanatsarana ny asa fanompoana. Izany dia ho tanterahantsika isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora sasany ary aoka hifanentana hatrany. Filazana manjo amin'ny finoana amin'ny fanantenana ny fitsanganan'ny teny maty ry havana no ampandrenesanay fa ny ava-malalanay Ravelo Arson Olivier Aimé dia natsony ray ody any amin'ny ny zoma fa 30 jolay 2024 rehefa ny vahiny 7 taona teto an-tany. Mampandrehantsika dia ny vadiny, ny zanany, ireo zafikelany, ny rafozany, ireo ray tampo aminy ao anatin'izany Ravelo Arson Léon Claude sy ny zanaka aman-jafiny, ny ray tampo amin'ny vadiny ary ny havana sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny fonenany ao nanisana ny alarobia fa 4 aogositra 2024 amin'ny 1:20 ora ary entina atao veloma farany sy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana FJKM amin'ny vadin'ny tafo amin'ny 12 ora alohan'ny anaterana azy any amin'ny fahasandrazana any Ambohitra Voko Ambatomena Mananara. Ny famangin'ny fiangonana dia ho tanterahana anio amin'ny 2 ora sasany eny amin'ny farmasiana Ansana ny fotoana. Farandiavana dia anio ihany koa dia ho tanterahana ny famangina ho fampahirizana ny fianakaviana izay ny fianakaviany tompoko lahy Rabakson Pascal ary fianakaviany tompoko vavy Saondra Nirina Francine Pierrety. Dia toy izay ireo raharahany fiangonana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia tonga anao firenena lehibe ao sady itayanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Genesis 2:12 ny andiny 2. Izany ten'Andriamanitra izany no iarabanay ao amin'ny fandraharana ny vola ry havana.
Toy izao ny fiainana ara-bolan'ny fiangonana tamin'ny volana Jolay lasa teo iny. Eo amin'ny miditra 31 5 920 ariary, eo amin'ny mivoaka 9 374 400 ariary 51. Manatombo izany ny miditra ary efa natambatra izany tamin'ny antanana tamin'ny faran'ny volana Jona dia 45 521 492 ariary 54 no volan-tanana tamin'ny faran'ny volana Jolay lasa teo. Ao anatin'izany dia misy ny fikojanan'ny fanana fiangonana sy fanamaintisamolaly 11 626 666 ariary ary ny fampandehanan-draharaha 29 271 736 ariary 4. Toy izao ny andinindininy tsara ho fantatra. Tamin'ny alahady voalohan'ny volana Jolay isika dia nanatanteraka ny fetim-bokatra. Hitantsika ao anatin'ny tatitra fa ny rakitra tamin'izany, ilay rakitra manodidina dia 2 280 200 ariary. Ary ny vokatra rehetra izay nataontsika tamin'ny andro io dia 17 716 000. Ny totalin'ny voaray izany hatramin'ny faran'ny volana mahakasika ny fetim-bokatra dia 21 969 700 ariary raha ohatra ka 16 millions no vina izay nataontsika. Dia tena antaterahan'ny tompo tokoa ry havana malala ny fitahiana araka ny tenin'Andriamanitra izay noraisintsika ho faneva tamin'izany fetim-bokatra izany. Ny andinindiny hafa tsara ho fantatra tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana Jolay isika namoaka 950 000 ho fiarabana, ny mpitandrina navoaka, ny rana teny Andrainarivo sy ny mpampianatra. Tamin'io ihany koa isika namoaka 20 000 ariary ho fiarabana ny mpitandrina Randrinasolo Elina izay nanao fanolorana ny fikarohana izay nataony. Ny 420 ny volana Jolay isika dia nandray ny fanokanana masera 393 700 ariary ny rakitra izay navoaka manontolo ho an'ny masera mamre izany. Tamin'ny alahady 520 ny volana Jolay isika dia namoaka ny anjaran'ny fiangonana ao anatin'ny jobily fisotrondronoiny ny président synodalitsika 2 millions ariary ka ny rakitra 893 900 ariary dia ny kitapom-bolan'ny fiangonana no nameno ny elanelana. Nisy ihany koa ny tsodrano aladin'ny PS izay navoakantsika 100 000 ariary ary nisy ny fanampiana mpampianatra sekoly protestanta anankiroa 200 000 ariary. Toy izay ny fiainana ara-bolan'ny fiangonana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Iaraka ivavaka tsika tompoko. Tompo Andriamanitra io, herinay sy tanjakay ianao. Ianao no efa nanankinanay ny fiainam-piangonana. Zavapoana ny zavadrehetra raha tsy eo ianao. Hatreo feno sy ambino ary izao fikasanay fiangonana Mbavady Mitafa FJKM manatanteraka tafika masina asoa fitoriana ny filazantsaranao, antsoavina fiorenana FJKM sy ny manodidina izao. Asanao no tanterahanay. Iraka sy mpanomponao zay ary tianao izany asa izany ampahamendrehana sy ampahamasinana voninahitra ho rery ihany. Fa ianao no miasa ary ianao no membonahitra amin'ny zavadrehetra. Mamelany elokay, diovy izay ary fenoy ny fanahy masinao andehananay amin'ny fankatoavana anao ny sitrakao. Ataovy fitaovana mahomby amin'ny fitaomana olona ho ambalanao ny fiangonanao. Dia mialoava lalana anay any an-toerana. Hiasa mahery ao anatin'izay hitoriana ny teny anehnao. Ny fo vato rehetra ahetrinao tonga fonofo, folona ka nirina sy tombonin'ny teninao.
ka maro no resy lahatra ny filazantsaranao. Ho maro no hiverina aminao ka tsisy fifaliana mihoatra izany any an-danitra noho izy ireo tonga amin'ny fibebahana sy tonga olom-bavao noho ny asan'ny fanahinao masina. Dia ampitomboy ny finoanay ny fahamasinam-piainanay raha hiatrika izao ady izao ny mpiray fiangonana ho miara-mila tsaranao ry Jesosy Kristy ho efa vonona amin'ny asa tsara rehetra ary efa vita fahatorana aminao ho fifalianay ny anao ny asanao ary fo amin'ny torimasom-panahiny ny fiangonanao isaoranay feno ny efa namanginao ny tsirairay ka hatongavanay amin'izao asa masina izao. Ambiny sy arovy ny mpandray anjara rehetra ary aoka tsisy sakana tsy anatanterahana izany satria matoky ny fiasanao sy ny herinao ny fiangonanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy kapiteninay no anaovanay sy anonoanay ny vavakay. Amen. Ry havana, ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Raha niresaka ny sinanazava momba ny fisotro ny tafika masina ny toerana anaovana izany ny fandarana mandritry ny efatrandro ny fandraisana anjara n'ireo sampana voakasika amin'ny vantanao tamin'ny heriny. Anio kosa dia iresaka mikasika ny atao hoe fiangonana miara-mandroso. Inona tokoa moa no atao hoe fiangonana miara-mandroso? Ny fiangonana miara-mandroso dia tsy inona fa fiangonana roa tendren'ny synodam-pahataniny AFF isa-taona iara-iasa. Ifampizaratra ekefa ho fifampandrosoana samy fiangonana eo amin'ny sany FJKM. Izany hoe fiangonana mifanohana amin'izay fanomezam-pahasoavana ananany tsirairay hoety mampandroso ny hafa. Isika izany izao dia fiangonana miara-mandroso amin'ny soavana fiorenana FJKM tamin'iny taona lasa iny ary mitohy amin'ity taona ity. Izany hoe ifanohana aminy isika, ifampizaratra ekefa koa isika manome fa isika koa dia tokony handray arak'izay efa fanomezam-pahasoavana sy talenta ananany avy. Fa ao anatin'izany fiangonana miara-mandroso izany koa nefa dia tsy tokony adino ny maha-misionera ny fiangonana. Ny asa misiona dia misahana ny maha-olona manontolo fa tsy ny ara-panahy ihany akory. Mampatsiahy antsika ireo misionera voalohany tonga teto Madagasikara ny taona 1979 ka izay ny masony voalohany dia ny hanorina sy hampianatra ny malagasy hanoratra sy hamaky teny. Teo ihany koa ny fanorenana ireo tao zavatra sy haitao isan-karazany amin'ny fivelarana ny fiainan'ny hitorinan'ny filazantsara. Izany hoe nosanina na ny ara-panahy fa nijereny akaiky koa ny ampandrosoana ny maha-olona feno azy. Sika koa arak'izany dia tsy hanona fotsiny amin'ny tafika masina raha ikasa hidiny any amin'ny fiangonana miara-mandroso amintsika fa hijery ny lafy rehetra na amin'ny fiainam-piangonana izany na amin'ny vahoaka kristianina misy ao an-toerana. Inona ary ny zava-misy eny an-toerana tokony ho fantatra mialoha ny hidinana no tafika masina sy amin'izay fanohanana amin'ny maha-fiangonana miara-mandroso amintsika sy soavina fiorenana FJKM sy mandidina izay. Azo lazaina fa fiangonana tena mbola marefo raha ny fiangonana isoavina fiorenana. Fatra mbola saron'ny aizina ary maro no tandroa raha ny akamaroan'ny olona. Manana zanak'ampelezana matanjaka raha-bola kosa nefa izy. Marihana fa somary manana fahasahiranana kely ihany ny mpitandrina ny an-toerana, olana ara-pitondram-piangonana, olona mafimafy entana izay ny eny soavina sy ny faritra manodidina ny Ambatomanga raha ny ara-tantara no jerena. Ny mpitandrina raha teo tsy eo an-toerana no mipetraka fa ny Ambatomanga ary somary manano sarotra ny amin'ny fitantanana ny fiangonana izany. Noho ireo olana ireo dia zavatra misy ireo dia izao: mila tohanana ny mpitandrina, indrindra ny ampandrosoana ny fiainam-panahin'ny fiangonana sy fitoriana ny filazantsara. Fa koa mila tohanana sy hafanana ny sampana efa misy. Mila tosika ihany koa ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ireo foto-drafitrasa eo an-toerana. Inona ary no sehatra azontsika hanohanana raha ny avy aty amintsika fiangonana FJKM asoavana maha-fiangonana miara-mandroso ny fiangonana rotonto no atao. Inona no azontsika FJKM mba-tafo hoentana? Reto ny sehatra no heverina ifampizarana sy asa ifanaovana eo amin'izany miara-mandrosana mbavady mitafo FJKM sy soavina fiorenana izany. Raha ny avy aty amintsika izany ny fanohanana ny FJKM soavina dia voalohany ara-potro-drafitrasa. Misy
trano fisainana mitentina 11 millions d'ariary fa koa misy trano fidiovana sy fivoahana mitentina eo amin'ny 10 millions d'ariary eo eo. Maria fa tsy natao andraikitra iantsoroana ambavady mitafy manontolo akory ireo asa miandry ireo satria efa ao anaty ezaka lavitresaka sy fahadimapolo amby zato taona ny fiangonana Isoavana fa kosa tolo-tanana no atao. Misy ny ezaka efa vitany zareo ary mbola manohy izany izy ankehitriny noho izany fiarah-miasa sy fifandrombonana no atao miaraka eto. Mariana koa fa tsy voatery ho vola no andraisana anjara fa mety ho fitaovana, torohevitra, teknika sy fomba fiasa sy ny sisa. Na zany aza nefa dia nanatona ireo havanana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa zanaky ny fiangonana eto an-toerana isika ho fanampina ny fiangonana Isoavana fiorenana fanatanterahana ireo fotodrafitrasa ireo satria maika ny avy tany trano fivoahana sy fidiovana ho vita mialohan'ny anaovana tafika masina. Io ny fanohanana voalohany ara-fotodrafitrasa fa ny faharoa ara-pandrosoana ara-panahy mialohan'ny tafika masina. Izy fidinana ny antoerana mialohan'ny tafika masina ary mandritra ny fanampivavahana anentanana ny fiangonana amin'ny anampiana azy ireo amin'ny fanatanterahana fotodrafitrasa, anentanana ny fanomanana ny fandraisana ny tafika masina fandaminana. Everina ihany koa ho fanohanana ny fiangonana fa ilay dia ilaina ny sin'ny asa sy fampahirezana ataon'ny sampam-pifoazana ambavady mitafy mandritra ny fanampivavahana eny an-toerana. Anjaran'ny sampana fifoazana no mandamina ny fotoanany ny antanterahana izany mialoha ny tafika masina. Mandritra ny tafika masina dia efa nambara tamin'ny isy ny fitoriana, ny fitsaboana, famangina ary ny sosialy. Fa indrindra ihany koa tokony tsy adino aorianany tafika masina. Aorianany tafika masina dia fanafanana ireo sampana efa misy eny an-toerana ikolokoloana izay efa nanolo tena tamin'ny tafika masina. Io ny suivi ataontsika. Ireto ny sampana efa misy eo an-toerana: Sekolalady, SLK, Dorcasy ary STK. Ifandimby hidina hanafana sampana eny an-toerana ny sampana mitovy aminy avy eto amintsika. No heverina ny ampijoroana ny sampana fifoazana eny an-toerana. Ny antony dia satria tena vitsy ny mpiandry eny amin'ny faritra Ambatomanga sy ny manodidina iny. Misy eo amin'ny folo eo fotsiny nefa dia tanàna midadasika. Tsangambato lehibe aripetraka amin'izao tafika masina izao, ny mamy ara-mandroso izao ny fampijoroana ny sampana fifoazana raha tanteraka. Ary teboka telo farany izay iaraha-miasa izay entintsika ambavady mitafo dia fanohanana mpitandrina amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Eo ny fiaraha-manatanteraka amin'ny fanampivavahana, fanentanana isan-karazany, izany hoe hotronina ny mpitandrina. Fa ny anankiray koa fanohanana mpitandrina amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia fanohanana ara-pitaovana. Ny mpitandrina eny an-toerana moa dia nangataka satria ho raisi-tanana raha amin'ny faha 20 taona ny tandremany, tsy eto amintsika ihany fa sady mangataka tany amin'ny toerana izy hoe mba fiara-katorelona nangatahany mpitandrina tamin'izany. No heverina fa azonony mivezivezy eo Ambatomanga, toerana ampianarana zanany sy Isoavana rehefa tsy mety aminy moto sy ny bisikileta noho ny antony ara-pahasalamana sy noho ny aratsy ny lalana. Io koa dia nampy azy ho présenté ao toerana kokoa mandritry ny herinandro ary ahafahany tantana akaiky kokoa ny fiainam-piangonana. Maria natrany ny ilazana fa tsy voatery andreketantsika manontolo akory ireny fanohanana ireny satria efa ao anaty fandraisan-tanana azy sy fankalazana fa 20 taona mpitandrina eny an-toerana raha ny volana Desambra 2024 izany. Fa ny avy any Isoavana fiorenana makaty ambavady mitafo, inona no anjara biketiny Isoavana fiorenana amin'ny ambavady mitafo? Izy fifanankolizana pilipitra ny aladiny ny FF raha volana Septambra 2024. Fa isy ihany koa amin'ny aladiny FF io efa nolazain'zareo nitondrany vokatra atakaly vola eto amintsika hoentiny anatanterahana ny asa eo an-toerana. Fa misy hafa ihany koa izay olazainy fa ataony surprise amintsika. Zao ary raha vaovao samy hafa sisa izay ny amin'ny tafika masina sy ny AFF dia zao. Metomboka an'io ary efa ivelany eo ny latabatra andraisany anarareo andeha tafika masina. Iangaviana isika ny ohatra dia nyzao mialoha fa tsy efa tombotra vao nohatra anany satria ny fanoratana anarana amin'izao herinandro 2 na 3 voalohany zao no entinay anaovana ny vina amin'ny fandaniana eny an-toerana.
Ny sampana tsirairay koa dia tokony anohatra anaran'ireo mpikambana ao aminy ao anatin'izany herinandro roa na telo zany ho amin'izay efa vonona avy hatrany. Anomboka amin'ny alahady heriny kosa dia isy latabatra entina hanohana ny fiangonana an-toerana amin'ireo asa trano fisainana na asa trano fidiovana sy fivoahana ary asa fanohanana mpitandrina eny an-toerana amin'ny asa fitonena filazantsara iandreketana. Ireo sampana mandray anjara manokana mandritra ny tafika masina sy ny mpitsabo ary ny mpanao fitanterana dia efa nanaovana fizarana asa ary hitondra ny vina anatanterahany izany ny sabotsy 7 aogositra 2024 ao amin'ny akany. Averina eto ny tokony hita amin'izany vina entinareo izany, ny votoatin'ny asa, fomba anatanterahana izany, ny fitaovana ilaina ary ny fandaniana mifandraika amin'izany. Ny fandravonanareo no entintsika manao ny budget sy ny tafika masina eny Soavina sy izay fitaovana ilaina. Adino tamin'ny heriny fa ny sampatia no hanao ny takariva amin'ny andro faharoa eny an-toerana ary ny amano hanafana ny takariva fahatelo koa dia miomana ny amin'izany zareo. Farany dia hidina eny Soavina fiorenana ny AFF Ambavady Mitafy sy ny fiangonana ny 9 Aogositra amin'ny heriny androany anamarika ny fanombohan'ny fiangonana miara-mandroso any Ambavady Mitafy sy Soavina Fiderana ary hitondrana fanazavana foifoy ny vahoaka an'Andriamanitra eny an-toerana ny ambangivango ny hitondrana ny tafika masina atao eny an-toerana sy ny fanentanana azy ireo amin'izay lafiny teknika arahana mitondra ny asa mikasika ny fotodrafitra asa. Koa satria anomboka amin'ny 7 ora ny fanompoavahana eny an-toerana dia iaingo eo amin'ny laingomena amin'ny fitoran'ny délégation. Tsisy ny fandaminana manokana fa izay te handeha dia afaka asa mitondra ny fiara hitondrana azy avy. Dia ho an'Andriamanitra hatrany voninahitra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Tonga tamin'ny fotoana androany ity izahay ao amin'ny fanentanana ny fahasalamana. Iarahantsika malala fa efa somary tontony ny resaka coronavirus eto amintsika eto Madagasikara. Izany dia vao marina amin'ireo hainao manjery amin'ny tranga izay misy. Misy ihany koa ary betsaka ireo efa sitrana noho ny fitsaboana atao. Fa na izany ara dia mbola tena ao anatin'ny vanim-potoanany coronavirus tsika na maneran-tany zany na eto Madagasikara. Misy tao ao vaovao mandeha lay momba n'ilay variant inona moa ilay izy? Variant Delta. Izay tena mampiorohoro, mampatahotra satria vetivety dia miomby ny aretina rehefa tratran'io variant Delta io ary aingana dia aingana ny fifindrana izy io. Ka noho izany dia manentana antsika izay efa namafisiny tao amin'ny OMS ihany koa fa satria moa ny tsikely lalana ny ratsy marina fa nositsika efa misy ny fandraisana andraikitra nataon'ny fanjakana ihany dia araka ny teneniko teo hoe tsikely lalana ny ratsy dia raha sanatria tonga eto amintsika io variant Delta io dia ny fiarovana tsara indrindra dia efa fantatsika ihany dia ireo fiarovana sakana na geste barrière ho ny fitenenana. Amafisitsika fotsiny izy io, tsy hoe fotsiny moa zany fa tena mafisina tokoa fa io zany dia mbola fitaovana azo tsika hiarovana amin'io variant Delta io. Saotra an'Andriamanitra aloha fa hatreto mbola tsy tonga eto Madagasikara ny variant Delta fa manentana antsika mandrakariva anana fahazarana mitondra masaka naiza le anao, anana fahazarana manasa tanana amin'ny savony matetika na ampiasa koa ny gel désinfectant rehefa misy fihetsika ataonao mampiasa vola ohatra
kitikitika varavarana ohatra mifampikasikasika amin'olona eny an-dalana ohatra anana fahanzarany ihany koa manisy ny elanelana ray metatra arak'izay azo atao manarak'izany efa misy tokoa ny vaksiny tonga eto Madagasikara betsaka ny resaka mandeha fa misy fitraikany be hono hoe mahafatsy zao hoe fa raha ny salanisa raha amin'ny arivony ohatrany hoe vie secondaire tena mety ho grave zany dia mandrisika anao ako hanao vaksiny tsika fantatsika fa ireo zanakitsika ireo natao vaksiny ireo hatramin'ny fa 9 volana misy miakatra fananakely misy mivalambalana fa tsy maninona zany fa ny zava-dehibe dia hoe mitondra hery fiarovana ary voapirofo fa mitondra vokatsoa ny fanaovana ny vaksiny eny zany rehetrarehetra zany dia tetikady ataotsika ho fiarovana ity valana retina ity fa ndeha iombom-bavaka tsika angataka ny fiarovan'izy Andriamanitra antsika indrindra eto Madagasikara na maneran-tany ihany koa sy vavakantsika Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro misaotranao mandrakariva izahay ny amin'ny zavatra ataonao mitranga amin'ny fiainanay iny fanady verinay hoe ratsy ary zany satria zavatra rehetra ataonao dia tsara avokoa ary matoky izay fanamboaranao ny fiainanay zany ankehitriny izay Tompo dia mitondra mbavaka ny firenenay amin'io coronavirus io ianao no hery sy fiarovana ho anay Andriamanitra koa dia mametraka ny tebitebinay ny adi-tsainay rehetra eo am-pelatananao zahay mitondra mbavaka ihany koa ireo mbola ao anatin'ny fitsaboana Tompo ampaherezo izy ireo atanjao ny finoany mitondra mbavaka ihany koa ny izao tontolo izao izay misy firenena tena mbola ahitana 30,000 cas isan'andro Andriamanitra mamindra-fo aminay zanak'olombelona ianao dia apetraka feno am-pelatananao ny fitsaboana ao anatin'izany Tompo mihaino ny vavakay Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen isaorantsika ny Tompo ry avako ny fotoana sarobidy izay omenitsika ahafahantsika mandre mahafantatra ireo asa maro samihafa izay apetraky ny Tompo amintsika fiangonana arak'izay nambara rehetra teo animo ry avana dia fantatsika fa fotoana lehibe tondrana-mbavaka sy anangonana enti-manana eo anivon'ny tetika asa mendrika an'io dia miarapa sy miraha soa zany sampanasa ato anatin'ny fiangonana zany sika manasa anareo zay manatrika eto mba hitsangantsika rehetra eo anatin'izany tetika asa mendrika zany reo zahay ry avako reo izay rehetra dia mifampiarapitsika raha so mandrakariva fa araky ny nambaran'ny Tompo nandraikitra tamin'ny AFF teo ny fitohina ny filazany tsara sady ara-panahy no ara-tsaina ary anofo makasika ny fiainan'ny olona ary manana anjara amin'izany sika dia mampahiry antsika rehetra ao anatin'izany andraikitra zany ary manentana antsika fiangonana ihany koa hoe hitotram-bavaka sy hifanohana amin'izany sampana izany amin'ireo adidy samihafa izay sahany indrindra amin'izao vokatra ny sampana izao afaka mipetraka ianareo araka nefa fantatsika koa ry avana ity taona ity dia fotoana lehibe tokoa amin'ny FJKM mahafotoana lehibe azy satria ho tanterahana amin'ity taona ity mba tsy lazany hoe afaka herinandro vitsivitsy any sambava ny synode lehibe ny FJKM ny synode lehibe no ambara tonga andrafitra faratapony anapahana sy andaminana ny fiainan'ny fiangonan'ny FJKM ao anatin'ny efataona dia hoe tsika ambavaka zany ao anatin'ny bavaka fangatahana rehefa avy eo fa indrindra tsy avo zany sika isaorana amin'ny Tompo ry havana fa misy vitsivitsy avy eto amintsika anarika zany synode lehibe zany ka tena rarany sitsiny loatra raha mba hoe tsika ambavaka izy aloha ho mariky ny fitondrantsika ambavaka ny rehetra hiarika zany synode lehibe zany ho anareo ry havako izay isan'ny solotena amonjy zany synode lehibe zany
manasa anareo mba androso eto anoloana eto mba oetony voaka an'Andriamanitra mbavaka etony malova eto na eno ary masera koa andeha dia eto tsakana ary masera zay andeha tompo fa fotoana fifampitonanam-bavaka zao raha misy vetsi-potsika dia mo apitapitao amin'zareo ihany fa ny afatra hono rehefa tonga tiana ho tonga ny tanàna dia ampitaina amin'ny patsaka rano dia tonga any ihany dia fifaliana lehibe tokoa an'ny tompo fifaliana ho an'ny fiangonana ihany koa izy mianaka ny amin'ny fiantson'ny tompo anareo anana anjara zany fivaliana lehibe atao anatin'ny sahan'ny FJKM izany dia ny tenin'Andriamanitra entana mirahasoa anareo dia ny afatra ny tompo izay nataony tamin'ny Josoa manao hoe mahereza sy mahatanjaka aza matahotra na mivady koa fa momba anareo ny tompo Andriamanitsika amin'izay rehetra lehanareo io toavin'ny tompo aminareo tokoa ny izany hiara-mitsangana ianareo hivavaka isika tompo misaotra anao zahay fa na eo ara zay vokatra ny valana retina manerana amin'izao tontolo izao raha sitraka ao tompo dia ho tanterahina manomboka amin'ny faha 12 ny volana aogositra ho avy izao ka hatramin'ny faha 12 ny volana aogositra ny synodina lehibe misaotra anao zay tompo fa misy oloteny eto anivon'ny fiangonanao andeha hamonjy zany synodina lehibe zany dia mivavaka ho azy ireo zay tompo sy ireo rehetra namany rehetra ihany koa mba ho tena ny saina avy aminao tokoa tompo no an'olon-tsaina sy amin'ny fahendrena azy ireo ka azahoany mandamina sy mandrindra ny fiaina ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara miaraka aminao tompo indrindra ao anatin'izany efa taona izany ianao ny tantana ny fiomanana ny fandaminana ny dian'izy ireo na izy mianaka reto na ny hafa ihany koa ao tena tsara mandroso tsara miverina ary anehoana ny voninahitra ao dia amin'ny anaranao Kristy mahavonjo no anoana izany mivavaka izany misaotra tompo amen afaka mipetraka sy tiariavako dia mirahasoa anareo mianaka ho tahiny tompo zay moa tsy anao mitondra voandalana fa ny zava-dehibe dia ny fahavononanareo amin'izany asa lehibe amin'ny tompo zany dia tahiny tompo anareo ny fahatelo riavana araka ny fanambaran'ny tompon'andraikitra teo resaka ny amin'ny tafika masina izany dia ny fanahin'ny tompo riavana ny asa ao anatintsika rehetrarehetra ao fa ny mahamalagasy ny anisan'ny mahamalagasy atsika dia ny fambolem-bary ary ny maha izy azy ny fiangonana kosa dia ny fanaovana asa fitorinan'ny filazantsara dia samy mandamina ny fotoana samy mifampitondram-bavaka amin'izay mety anjara tandrify sy tandrify anao ao anatin'izany tafika masina izany fa ny tena zava-dehibe dia ny fifampitondrantsika ambavaka fa efatra riavana araka fanambara teo ihany mantanteraka etsika ny fikambanan'ny vadin'ny mpitandro rehefa misonodam-pahatany tamin'ny anivo-atsinanana ary amitaizarahan'izy ireo reo asa samy hafa zay sahanin'izy ireo indrindra fa ny fitorinana ny filazantsara izany tahaka ny fanaona isa-taona dia misy fromage eo velany ao zay amidy amin'ny vidiny ray alina ariary dia manasa anao riavako mba handray anjara amin'izany raha mbola tsy ny manara-boly ianao dia afaka maky ianao afaka mieriny alohanao ny vola na mbola mitapabolana raha tsy manino fa ny zava-dehibe dia ny fitondranao ambavaka sy ny fandraisanao anjara amin'izany tsarovy riavana fa zay manome ampifaliana ho tian'Andriamanitra Andriamanitra tokoa ny ombantsika azahoantsika miara-miasa sy manentana amin'ny alalan'izany fikambanana izany farany riavana kanefa tsy ny kely indrindra be ny ankizy falifaly mifanena hatramin'ny omaly ny verina afaka fanadinina paster afaka fanadinina paster ianareo rehetrarehetra rakizy zay afaka fanadinana ta amin'izay rehetrarehetra zay mbola tsy narabaina indrindra fa nareo afaka BPC mba mitsanganonareo mba ho hitan'ny havatsika sy ho hitan'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra zay afaka fanadinina rehetrarehetra BPC zany moa zany tsy ao anatiny fa mitsangana ihany ao reny zao ny ambony rihana moa ny tena betsaka dia teko tsika riavana fiarabanan'ireny zanatsika reny dia mirahasoa anareo rakizy afaka mipetraka ianareo fa ny BPC ny vita fa ny fianarana mbola ho lavitra dia mifampivavaka tsika ho tanteraka hatramin'ny farany fianarana zay ataonareo dia ho an'Andriamanitra ny ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa amintsika rehetra azahoantsika mahantanteraka zay tandrify atsika tamin'izay rehetra nambara teo ankehitriny sika riavana dia iroso hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra ny raha fahenina amin'ny telonjato no andeha iraintsika eo am-panaterahana ny rakitra
Andeha ary hitsangana isika hanolotra ny rakitra. Ataontsika ny raha faharaiky amby efapolo amby efajato andiny voalohany sy fahatelo ao am-panatanterantsika izany ary ho faranana amin'ny amen. Ankehitriny dia hiroso amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Manasa ny tompon'anjara hiroso hanatanteraka izany. Miaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masino, mbola misaotranao indray izahay ankehitriny, manana anjara amin'ny fankalazana ny teninao. Fanay masino, ianao anie amianay ny fitsilovanao, atakaranay ny sitrapon'Andriamanitra sy ahafahanay mankatoy izany. Ary ianao koa fanay masino, noaka hitoetra ao amin'izay mitondra ny hafatra, volasaina aminay, manokatra ny fonay ianao, mba andraisanay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahanay izany. Amen. Iainy sy amaky ny soratra masina isika ry havana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 5:10. Deutéronomie 5:10 andininy fahafito ka hatramin'ny faharaiky amby folo. Matthieu 9:1 ka hatramin'ny fahefatra. Efesiana 2:2 andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Atombontsika ao amin'ny Deutéronomie. Deutéronomie 5:10 andininy fahafito ka hatramin'ny faharaiky amby folo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Raha misy malahelo ny rahalahinao ao an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombona ny tananao amin'ny rahalahinao malahelo. Fa sakafo tsara aminy ny tananao ka mpisambory izay ilaina arak'izay mahory azy. Mitandrema fandrao isy hevi-dratsy eo amin'ny fonao manao hoe antombotra ny taona fahafito dia ny taom-panafahana ary ho ratsy fijery ny rahalahinao malahelo ianao ka tsy hanome azy akory ianao, ary hitaraina amin'ny Jehovah hiampanganao izy ka dia ho fahotanao izany. Omeo tokoa izy ary ao ka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hitahiany Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataon'ny tananao. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andidiko anao hoe sakafo tsara amin'ny rahalahinao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao.
Matteo toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo imason'ny olona ahitany izany. Fa raha tsy izany dia tsy mahana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana. Mba tao ao amin'ny mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Efesianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Ray masina manasina ilay famarinana, itelina ny famarinana. Amen. Mialohan'ny hiainoantsika ny hafatra avy amin'ny tompo izay entin'ny mpanompony, dia andeha isika hitsangana hanao ny hira voalahatra dia ny hira 700 andiny voalohany ihany. Miorena amin'ny asa tsara. Izany ry havako no lohevitra izay iombonantsika ato anatin'ny sahan'ny FJKM amin'ity volana aogositra ity. Ary sika raha teo ao anatin'ny vokatry ny tetikasa mendrika dia mifameno tsara izany lohevitra izany. Ty ry havako anisan'ny mba firesaky ny olona rehetra fampizarako aminareo. Izao no firesaky ny olona rehetra. Hatramin'izay na atsiarovanao saina, toriteniza na toriteny taiza mba hitanao nanamarika ny fiainanao. Tena mba nahatsiarovanao mihitsy tena mahazo aim-panahy amin'izany. Atsika teto ambavadin'ny tafy toriteniza, toriteny taiza, oviana arinona ilay toriteny. Dia samy mety mamaly daholo tsika hoe nialy toriteny nataon'ny pastera rano, nialy toriteny tahaka an'izao. Dia tamin'ilay fotoana samy manana izay lazainy daholo tsika rehetra. Marina izany. Fa ny ombonan'ny mpino rehetra ry havako, ny ombonan'ny mpandinika rehetra dia ny toriteny izay tena manany maizy azy sy manan-danja ary misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika mpino dia ilay toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo tendrombohitra. Toriteny feno sady tanteraka satria sady teoria no pratika, sady miresaka ny finoana no miresaka ny fampiarana izany eo amin'ny fiainana. Ampahany ry havako
amin'izany toriteny manana ny maizy azy amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny mpino zany no ifampahirizatsika amin'ity anio ity. Dia arak'izay nivakina teo ao amin'ny filazany tsara araky ny Matio toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Matio toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Raha ravina amina fehezanteny roa ry havako izay tiany tompo ambara amin'ny tenin'Andriamanitra dia zao manao hoe Jesosy Kristy mitarika ny mpino mba hanao ny asany fahamarinana izay tsotsika koa hoe asa soa, asa fiantrana, asa sosialy, asa tsara. Zay ny voalohany. Fa tsy vitan'izay mitarika ny olona hanao zany asa zany ny tompo, fa ny tompo koa dia manome torohevitra ny amin'izay toe-panahy enti manao zany asa izany. Dia ry havako velarao ambany masontsika ny filazany tsara araka Matio toko fahaenina. Efa voavaky tsara izy teo fa ndeha isika rehetra mihitsy no mbola merina mamaky zany amin'ny anaran'ny tompo. Matio toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia rahantsika mamaky. Tandre mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahitany zany, fa raha tsy zany tsy manana vaty amirainareo izany an-danitra ianareo. Koa amin'izany raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo anoloanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pidiny, fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatra ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba atao mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Toe-panahy ankasitrahan'ny tompo ary misy lanjany eo anatrehan'Andriamanitra ety manao ny asa tsara, asa fiantrana, asa ny fahamarinana no isarian'ny tompo antsika eto ry havana. Ny voalohany dia zao: rehefa miasa ianao, rehefa manao reny asa ireny ianao, rehefa manome ianao dia ataovy amin'ny fanetretena tanteraka izany. Ataovy amin'ny fanetretena tanteraka izany. Jesosy eto ry havana dia tahaka ny jiosy namany ihany koa. Amin'ny jiosy dia misy zavatra telo ny atao amin'izany atao asan'ny fahamarinana izany. Voalohany dia ny vavaka, ny faharoa ny fifadikanana, ary ny fahatelo dia ny asa fiantrana. Zany no ambaran'ny tompo amin'ny hoe asan'ny fahamarinana eto. Fa manomboka ary amin'ny andinin'ny faharoa moa dia avahany manokana ny asa fiantrana. Ka ny toe-panahy ety manatanteraka ireo asa ireo satria tena asa ireo dia ny fanahin'ny fanetretena zany. Raha mivavaka ianao zany dia atao mivavaka amin'ny fanetretena. Manao fivadikanina ianao zany dia mifady hanina amin'ny fanetretena. Indrindra raha manao asa fiantrana sy asa soa ianao dia ataovy amin'ny fanetretena. Miorena amin'ny asa tsara, dikan'izany dia zao: miasa amin'ny fanetretena. Tena zava-dehibe zany ry havako. Matoa nampianarin'i Jesosy ny vahoaka, fa indrindra ny mpianany izay neny toriteny. Ambaran'ny tompo tsara fa atao tsy misy mahita izany asa zany. Zay ny dikan'ilay fanetretena hoe rehefa manao ny asa ianao zany na rehefa manao ny fanomezana ianao dia ataovy tsy misy mahita, ary tsy vitan'izany ataovy tsy misy mahafantatra. Indraindray maty mety tsisy mahita, fa rehefa mivoaka ry aviany eny dia teninao hoe zany nenanao niny dia misy mahafantatra ihany. Fa sady ataovy tsy misy mahita hoy ny tompo no ajaza miviala misy koa ahafantatra na ny asa ataonareo na ny fanomezana zay ataonareo. Mbola marian'i Jesosy moa zany dia amin'ny andinin'ny fahatelo hoe zay ataon'ny tananao ankavia aoka tsy ho fantatra ny tananao ankavanana. Ny hafahafa ihany zany hoe zay ataon'ny tanako ankavia tsy ho fantatra ny tanako ankavanana. Tokony ho fantany raha ny tena izy, fa matoa ny tompo milazan'izany dia tena tiany tompo mihitsy zany tena ataonao.
amin'ny fahadiovan'ny saina mampanahy amin'ny fahatsorana ny anehoanao izany fanetretena izany. Ry havako malalo amin'ny tompo, miasa andrasan'ny tompo zany rehefa nao asa tsara isika, ary tsy ny asa tsara ihany fa ny asa rehetra zay eton'ny tompo atsika dia ny anao zany asa zany amin'ny fanetretena tanteraka. Ry havako malalo amin'ny tompo, ny fiheveran'ny jiosy ary tsika mpino koa moa misy manana fisainana takan'izany zay tsy voatery hoe diso tanteraka akory kanefa tsy tena marina. Ahoana moa izany? Ny fiheveran'ny jiosy dia zao: rehefa manao asa fiantrana anankiray izy dia voavelany elony anankiray, manao asa fiantrana be dehibe izy dia voavelany elony be dehibe. Mety ho marina ihany zany kanefa tsy marina tanteraka ry havako, satria ny tompo Andriamanitra ry havana lay mandinika ny vosony fo tsy ny hita maso ihany no jeren'Andriamanitra sy lanjain'Andriamanitra, fa ny toe-po amampanahy ety manatanteraka ny asa, ny toe-po amampanahy entina manolotra ny fanomezana. Zany ny tena zava-dehibe ry havana. Ny tompo dia mandinika ny vosony fo. Ry havako malalo amin'ny tompo, ay zany tokoa ity tompo Andriamanitsika ity zany, sarobidy amin'ny tompontsika miasa. Ary Jesosy raha tao efa nilaza fa zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Tia ny tompontsika hiasa fa atoro ny tompo atsika. Fa raha tiatsika hisy lanjany tsy eo anatrehan'ny olona na eo anatrehan'ny mpiarabelona ny asa ataontsika, raha tiatsika hisy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra ny asa ataontsika, dia ataovy zava-dehibe ny fo ety manatanteraka zany asa zany. Fo feno fanetretena tanteraka, tsy mitady laza mamboninahitra fa ny mahavita ny asa no zava-dehibe. Ny toe-panahy faharoa havana zay ambaran'ny tompo ihany koa amin'izao toriteniny izao dia zao: ny olona miasa tsara, ny olona manao asa soa, ny olona manao asa ny fahamarinana dia miasa amin'ny fitiavana. Samy manana zay anazavan'ny fitiavana moa ry havana ny olona rehetra, fa raha ravina amin'ny teny indray natao hoe fitiavana dia zao: ny fiheveranao ny hafa sy ny aso ny hafa mihoatra noho ny tenanao, ny fitsojovanao ny hafa sy ny aso ny hafa alohanao mihoatra noho zay eritreretinao ho an'ny tenanao. Dia avako manalo amin'ny tompo, mampianatra eto Jesosy fa rehefa manao asa fiantrana ho izy dia aza hitsofana anjomara. Ahoana moa zany hitsofana anjomara zany? Ohatra zany zao anao hoe andeha hanao rakitra ianao zany, dia ohatra hanao rakitra zany dia tonga dia fa angatahana aloha zany mba hanao anjara hira daholo ny antoko-pirasala amin'izao fa hanao rakitra ranony. Dia tahaka an'izao ny zavatra ataony ranony, tahaka an'izany ry havana ny zavatra mitranga, dia mety hime angambany ianao. Fa tahaka an'izany mihitsy ry havana ny fanaon'ny jiosy fahiny. Rehefa manao zavatra izy dia misy valim-piti andrasany ihany, ankoatrany hoe rehefa manao zavatra, manao asa soa izy dia voavelany elony, misy valim-piti andrasany ihany eo. Ny jiosy fahiny ry havana rehefa manao fanomezana ho an'ny manitra izy, na manao asa soa izy, na manao fanampiana izy, dia entina any amin'ny sinagoga daholo aloha ny rehetrarehetra. Izy entina any amin'ny sinagoga tsy maninona fa tsara zany. Inona moa no maharatsy an'izany hoe zavatra rehetrarehetra zay ataonao, na ho ataonao amin'ny firenena io, na ho ataonao amin'ny fokontany io, entina tem-piangonana aloha tsy misy maharatsy an'izany. Fa saingy izao le hitondrana azy eo amin'ny sinagoga mba ho hitany mpiara-mivavaka rehetra hoe ino rano nafanao adidiny amin'ny fokontany, dia entina any amin'ny sinagoga aloha. Zay ny fanaon'ny jiosy, mba ho hitany mason'ny olona rehetra, mba hisariana ny mason'ny olona rehetra fa manao izy amin'izany. Ny marina dia zao zany hoe ataony zareo zany asa tsara zany mba hisintonana ny mason'ny olona. Ahitsiny Jesosy moa zany ny toe-panahy entina manao ny asan'Andriamanitra, entina manao ny asa soa, entina manao miantra olona hoy Jesosy, dia atao amin'ny fitiavana, tsy andrasana valim-piti. Fanambaran'ny tompo mihitsy fa reo rehetra zay manao asa fiantrana hialoavana fitsofana anjomara na entina hisintomana ny mason'ny olona dia ambaran'i Jesosy mpiatsara velatsy. Eny zany zany tenin'ny tompo zany. Ary tsy vitan'izany fa lazainy koa hoe mbola mpilalao sary mihetsika, acteur, zay fa acteur zany tsy tena ao amin'le tsy tena fiainan'le olona fa dia mba milalao izy tahaka an'ireny mpilalao teatra ireny. Ry havako malalao amin'ny tompo, tianao ve mba iombona amin'ny tompo amin'ny asa tsara,
tianao mba hitsimbana ny mpiarabelona aminao amin'ny asa soa ambaran'i Jesosy mazava tsara fa ny fanaovana ireny asa ireny zay tena asan'ny fiangonana dia tsisy idiran'ny fitiavan-tena na fitiavana tombotsoa na fitiavam-boninahitra velively zany fa ny zavatra rehetra zay atao dia atao amin'ny fo feno fitiavan'Andriamanitra rehefa nahatsiaro ianao fanadresa amin'ny tompoandriamanitra dia manomeza amin'ny fitiavana izany sorana an'Andriamanitra riavana fa na dia tena mbola tsy takatritsika tsara ary na dia mbola tena hoe mbola ao anatin'ny mbola fizarana ary sika dia efa iainantsika eto ambavadany tao zany hoe fanahin'ny fahafoizana ho an'Andriamanitra zany efa manomboka ialatsika tsikelikely ny tisinday sy ny takalo maro samihafa ngatana amin'ny tompo zany fa zany ty mila fotoana mila mbola fampitezana fampitonana ambavaka fa le fanahin'ilay fahafoizana efa nivelomantsika ary mbola ngatana amin'ny tompo mbola hatra amin'izany sika zany mihitsy ny tiany Jesosy ambary ito lay manome amin'ny fitiavana tsy misy takalo tsy misy fidokafana tsy misy fanasoasona tsy misy fanerena kory ary fa rehefa mahafantatra ianao izao misy asan'Andriamanitra misy adidy tokony atao ary misy olona sahirana ty dia ataonao amin'ny fitiavana zany Paoly apôstôly riavana dia nilaza fa zay rehetra ataonareo da ataovy amin'ny fo izy amin'ny fitiavana zany tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'olona satria ny tompo naresanareo valipity zay nambaran'ny Paoly apôstôly zany hoe rehefa manao asa soa ianao zany manampy olona ianao zany dia ataovy tahaka ny hoan'ny tompo zany ary ataovy amin'ny fitiavana izany ny fahatelo riavana ny toe-panahy zay isarian'ny tompo ny mpiaino azy eto manao ny asa tsara asan'ny fahamarinana ny asa soa dia ny asa atao ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra toy an'ilay niteren'ny Paoly teo zany hoe miasa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tsara ny miasa mangingina tsisy pahita tsara ny miasa sy manome amin'ny fitiavana fa mbola tsy ampy zany fa ny fikambanana tsotra ihany koa any velan'ny rehetrarehetra any mba manao salam'izany miasa mangingina izy manome amin'ny fitiavana koa izy tsy miary takalona fa tsy ampy zany fa ny toe-panahy tian'ny tompo ary misy laza eo mason'ny tompo riavana rehefa manome anao dia zay rehetra ataonao dia ataovy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zay rehetra ataonao dia andraiso anjara amin'ny fitorinan'ny filazantsara satria ny fanampianao madinika ny tompo anankiray ny fanao asan'Andriamanitra anankiray dia tena fitorina ny filazantsara velona zany ary zany ilay asa tsara anentanan'ny tompo ny fiangonana indrindra amin'izao volana aogositra izao miasa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny andininy fahefatra moa riavana anambaran'i Jesosy tsara ny ivony zao toriteniny zao ataovy amin'ny mangingina ny asa tsara rehefa ataonao mangingina matsy ny asa tsara dia tsy manana anjara tsony ny filalaovana sary mihetsika sy ny fiatsaram-belatsia fa Andriamanitra no mahitanao ao zay zany ny tena zava-dehibe hoe hitan'Andriamanitra ny asa ataonao isika riavana any amin'ny sehatra sy any amin'ny toerana misy atsika any indrindra moa fa ny ankizy ao tokantrano ao rehefa mba misy asa mba ataony eo ka hay dia tsy jeren'iny akory ny asa ataony tsy jereny dada akory ny asa ataony malahelo ny ankizy takatsika any amin'ny fiarahamonina sy any amin'ny rehetrarehetra any fa fampahirizanao atsika riavana zao tenin'Andriamanitra zao fa io asa ataoko sy ataonao sy ataotsika io rehefa tena ataotsika amin'ny fanetretena sy amin'ny fitiavana hitan'Andriamanitra io ary ny fahitan'Andriamanitra ny asa sy ny ezaka ataotsika no amanin'Andriamanitra fitiatsika ary ny valim-piti omen'Andriamanitra atsika riavana tsy matahaka ny valim-piti omen'ny olona raha mitsokatro ampetra matsy ianao dia ny olona mantokadokanao adraiky na vita be mihitsy ianao dia hoy Jesosy azo ny valim-piti tsisy tsony zany fa dia point final fa ianao kosa raha manao ny asanao ho voninahitr'Andriamanitra ny asa zay rehetra ataonao ataonao Andriamanitra no mahazo voninahitra amin'izany dia mbaran'i Jesosy fa ny valim-pitiany dia maharitra mandrakizay tsy any an-danitra ihany akory ianao vao mandray an'izany fa dien'izao ianao dia mandray an'izany misy raha-pidiosy anankiray zay ry avako dia zao ny ambarany lehibe no Mosesy ny olona miasa sy manome ao amin'ny mangingina ho voninahitr'Andriamanitra zany Mosesy zany riavana dia lehilahy lehibe amin'ny finoana zany zany no nentin'Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely tany Egypta
nanomana sy nampiofana ny zanak'Israely tany anefitra fambarany ty mpandinika ity fa mbola lehibe lavitra noho Mosesy ny olona zay manome ny olona zay miasa ao mangendrina mba ho voninahitr'Andriamanitra. Avako malalo amin'ny tompo samba manio lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana isika tsy zavatra sarotra ny andrasan'Andriamanitra aminao fa tsotra ihany de zao miasa ho voninahitr'Andriamanitra manomezo ho voninahitr'Andriamanitra aza jerena ihany zay omena fa Andriamanitra jerena ihany koa amin'ny fanomezana ataonao aza mitanotra amin'ny amafiny zay asa ataonao sy ny amaivany asa ataon'ny hafa fa Andriamanitra jerena amin'ny asa rehetra ataonao fa tsarovy ry havana fa ny olona miasa ho voninahitr'Andriamanitra dia manao asa masina izy zany natao asa masina tsy asa rehefa manao fanamiana fanompona ihany natao asa masina fa natao asa masina dia zay rehetra ataonao na vavaka na fifadikanina na asa fiantrana ka ataonao voninahitr'Andriamanitra irery ihany zany ry havana no asandrasan'ny tompo amintsika. Jesosy milaza ry amin'ny Jaona 7:12 manao hoe zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe. Le asa lehibe ambaran'i Jesosy eto ry havako io le asa masina io le asa tsara atao voninahitr'Andriamanitra io zany natsony tompo eto asa lehibe ary misy toany eo aorianan'izay rehefa mavita le asa lehibe anao dia hoy ny tompo angatao zay tena angatahana amin'ny raiko amin'ny anarako any an-danitra le havako malalo amin'ny tompo mandihy fitao-tsarotra zao tontolo zao na ngeza lahy eto amin'ity zao tontolo zao ty ary ankehitriny dia mangataka mila fanampiana tsy miheviteno mahavita intsony ary zany anisan'ny lafitsarany Covid-19 fa raha teo misy lafitsarany moa zany ry havana nampanetry tenany rehetra ay zany misy zavatra tsy takatry ny saina ay misy zavatra tsy voafe fa na ngeza lahara dia lasa mangataka lasa mitady fanampiana atao maika mory havako fa itsika ty amin'ny firenena andalam-pandrosoana maika fa tsika any amin'isa tokantranotsika tsirairay avy ihany samy mahatsiaro fahasairanana dia samy mifandimba mifangataka eo e samy mifandimba mifanome eo e samy mifandimba mifanohana eo fa zany koa nandrasan'ny tompo amintsika amin'izao vanim-potoana sarotra zao fa tsarovy ry havako fa mihoatra lavitra noho izay angatahanao no men'Andriamanitra anao rehefa manatanteraka le asa masina sy asa lehibe anao satria ny tompo ny teny angatao zay rehetra tianareo amin'ny anarako ry havako malalo amin'ny tompo samy mitanisa amin'ny tompo ao tsainao sy ao am-ponao ao inona avy ny zavatra tianao angatahana amin'ny tompo inona ny tena manery anao manery ny ankonanao manery ny firenenao manery ny fiangonana misy etsika sy zao tontolo zao angatao amin'ny tompo zany fa mialohan'izany aloha miorena amin'ny asa tsara ataovy ny asa soa ataovy ny asa masina ho voninahitr'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anareo izany rehetra izany eny mihoatra lavitra anao izany ary dia on'Andriamanitra ny voninahitra ny fanofanahiny kosa hiasa ao anatintsika rehetra mba efantsika be tokoa amin'ny asan'Andriamanitra mba ho voninahitr'Andriamanitra ireny ihany izany. Amen.
vavaka isika fiangonana. Ry Andriamanitra rainay izay eny an-danitra. Misaotranao izay fa Andriamanitra tianay ianao. Ary Andriamanitra tsy manafina ny sitraponao aminay fiangonana. Misaotra indrindra raio fa miariary loatra taminay ny fitiavanao, anay indrindra tamin'ity anio ity. Tamin'ny alalany nanambaranao ny sitraponao Andriamanitra taminay, dia ny amin'ny fienoanay ny afatrao, nanovozanay aim-baovao ao aminao Andriamanitra indray, indrindra fa hay ny asa tsara tokoa Tompo, dia isan'izay mampiorina anay aminao Andriamanitra, ka hitamanao anay fa rehefa manao asa tsara izahay dia tokony ataonay amin'ny fanetritena. Rehefa manao asa tsara izahay dia tokony hiasa amin'ny fitiavana. Ary rehefa manao asa tsara izahay dia ataonay ho fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra. Raio, raha mihevitra izany teninao izany izay, indrisy mahatsiaro menatra, mahatsiaro mangay ay tokoa, satria mifanipaka amin'ny sitraponao Andriamanitra mandrakariva no ataonay, diso mirearea loatra mantsy izay. Ny asa ataonay dia ilanay tambony mandrakariva, ary tsy anao Andriamanitra no omenay voninahitra fa izay mahasoanay ny fireareana maha olombelona. Tompo, ankehitriny dia misaotra indrindra fa mitaona anay ianao ho amin'ny fahatsarana, anananay fiainana ao aminao Andriamanitra, satria izany ny antom-pisinay sy ny anton'izao fahavelomanay izao, dia mba hanaovanay asa tsara, hanohizanay ny asa izay nataonao Jesosy Kristy nanomezanao fahefana ao anay, dia ny hoe izay mino ahy ny asa ataoko ny ataony koa ary hanao asa lehibe mihoatra noho izany azy izy. Andriamanitra, amin'ny manomboka amin'ity anio ity, amin'izao anio izao, dia tolotra ho anao tokoa ny tenanay, ary indro Tompo, ataovy fitaovana mahomby ho fampandrosoana ny filazantsaranao. Andriamanitra Tomponayo, omeo fo mazoto izahay, ahazoanay manao asa tsara tokoa, ary omeo fo mazoto izahay, anehoanay fa masina ianao Andriamanitra ka asehonay eny anivon'ny fiarahamonina ny fahatsaranao Andriamanitra. Amin'ny alalan'izany indrindra no hiheveranay izay maso ny hafa, ary amin'ny alalan'izany indrindra ihany koa no anehoanay sy hitaomanay ny fanahin'olona maro amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Ankehitriny mangataka aminao izahay, indrindra tsisy miafina aminao Tompo reo asa samihafa no tany saina tamin'ity anio ity, asa miandry ny fiangonana. Ny akaiky indrindra amin'izany Andriamanitra, dia ny tafika masina iarana amin'ny asa fitoriana ny filazantsara na ny AFF manomboka amin'ny herinandro izay atao any Soavina faritra Ambatomanga. Sarotra ny asanao Andriamanitra, kanefa matoky izay fa ianao Jesosy Kristy no miara-dalana amin'ny fiangonana, mba tena hamokatra tokoa Tompo, ho maro ireo fanahin'olona voataonao amin'ny fanjakanao Andriamanitra, ka hijoro tokoa ny fiangonana, ho matotra ny fiara-miasa amin'ny fiangonana ny Soavina. Dia tafionerinao masina Tompo ny mpiantafika, mba tena ianao Jesosy Kristy no hiara-dalana sady anjaka hameno ny fanenao masina no ampahery mandrakariva, ka hevera ny fiangonana izay ampandrosoana ny asanao any amin'ny faritra Ambatomanga iny. Andriamanitra Tomponayo, tondram-bavaka ihany koa izay ho an'ny tetika asa mendrika eto amin'ity fiangonana ity. Fantatrao fa tsy mora Tompo ny asanao. Ianao Andriamanitra efa nanendry ny mpanomponao, efa nanendry ny sampana, hihevitra ny fampandrosoana izany asanao izany.
toany fomazoto ny birao sampana tetika samendrika ary omeo foendry azo roa mandrakariva hieveran'izy ireo zay fampandrosoana ny ambanday ny fanjakana ao Andriamanitra dia ta io tompo mba hamokatra hanehoana ny voninahitra ao Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao ity zay miainga eto amin'ity fiarahamonina misy ny fiangonana ity. Andriamanitra tondram-bavaka izay ny asan'ny fiangonana ampaherezo ny birao-piangonana miaraka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina ny mpandray fanasany tompo rehetra mba hihevitra zay hampandrosoana ny asana ao Andriamanitra ka tena hiariary tokoa fa velona ny fiangonana dia ianao Jesosy Kristy zay mpitaridalana, ianao Jesosy Kristy zay lohan'ny fiangonana ka tonga ny kristianina hitoetra tsara amin'ny finoana. Andriamanitra tomponay tondram-bavaka izay ny fiainan'ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy ampaherezo ny mpanomponao me fifaliana toany hery toany fomazoto mandrakariva ary atanjao ao koa ianao Andriamanitra hampitoetra azy reo mahatoky ambara-pahatonganao Jesosy Kristy eny amin'irao lanitra. Andriamanitra mitondram-bavaka izay ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny synode lehibe izay atao Sambava manomboka amin'ny 20 Aogositra ka hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao. Kiondalana lehibe hanovana ny tantaran'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Koa mangataka aminao izay tompo toany fomazoto avy aminao ny mpikarakara ny komity rehetra ny birao-mpiandraikitra fohibe dia mpantanterahana zany fivorian-dehibe masina izany ary mitalao sady mianta aminao ny fiangonana ankehitriny omeo mpitondra endry hitondra ny fiangonana ary omeo mpanompo mahatoky mba tena hijoro vavolombelona Jesosy Kristy hitoeran'ny fiangonana amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana ao Andriamanitra. Dia ta io tanteraka tokoa zany fivoriana synode lehibe atao amin'ny Sambava izany mba hijoroan'ny fiangonana vavolombelona fa manana ao Andriamanitra velona tokoa ny fiangonana ary hijoroan'ny fiangonana vavolombelona ihany koa fa ianao Jesosy Kristy dia hanafy hery ny fiangonana ka tsy menatra ny amin'ny filazantsaranao masina. Andriamanitra tondram-bavaka izay ny firenenay jereo ny mpitondranay ampandehanao fahamarinana ny filohanay mamindrafo amin'ireo mpitondranay isan'ambaratonga ny avy. Jereo tompo ny taninay tsisy miafina aminao ny valana aretina samihafa fa matoky izahay fa Andriamanitra efa nifidy ity firenenay ity ianao ka hanasitrana ny taninay ary ho jerenao ny vahoaka malagasy mba ho voataona handray ianao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Tompo amakivaky ny herinandronay vaovao indray izahay manana zay faniriana sy ny fikasana tsiraray avy izahay koa eno ny vavaka mangina antery ny fiangonana eo ambony seza fiandriananao. Misaotra raha eo fa na dia tsy mangataka izahay dia mihoatra lavitra izay nangatanay sy no tanisanay tonatrianao no efa indro atolotrao ny mpanomponao. Koa ny vavakay dia ampiamboniny amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinana eny anaranao ho tonga eny ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary izany tondranay amin'ny fakapana anafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ary havana ny amin'ny ahafahantsika manatanteraka izao fanompom-pivavahana izao. Amarana ny tapany voalohany isika
Mialohan'ny tsodrano izay atolotry ny ray aman-dreny mpitandrina dia ataontsika mpitsanganana ny hira fa 1:7 andininy fahatelo. raisanao ry havana ny tsodrano izay atolotra amin'ny anarany tompo Jesosy manao hoe koa tomoera tsara azony ny fampianarana izay nampianarina anareo ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika izay efa tiantsika nanomentsika ny fampiononana mandrakizay sy ny fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo sy ampahelanareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra voninahitry ny anarany. Amen. Petraka ianareo ivavaka mangina izy. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.